miteraka fahatrana lalina sy mampikorosofana ny tontolo ara-toekarena sy ara-piarahamonina eto Madagasikara ny kolikoly. Adidy ombonana ka ilana ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ny ady amin'ny kolikoly. Maneho ny fahavononako ao iady sy handresy ny kolikoly. Noho izany araky ny fahefana nomena ahy dia intaniko ny rehetra mba hanatanteraka ny fanavozana voarakitry ny paikady. Hanafoana ny fisiany tsy maty manota. Hitandro ny fanjakana tsara tantana, hiantoka ny tany tandalana. Izay antoko ny fahombiazany ady amin'ny kolikoly. Ny antoka azy sapahitana aloha dia ny fampiarana ny lalàna. Ny voalohany zany dia ny volontén'le olona hanafoana ny corruption. Ny faharoa koa dia ny fampiarana ny lalàna. Ary ny lalàna dia natao ho rehetrarehetra ary ho ajainy rehetrarehetra. Na ny mpanao famotorana zany any amin'ny voalohany na ny any amin'ny fitsarana zay ataontsika hoe mahaleo tena nefa ny rarina koa mba ho crédible anakaiky ny vahoaka no manapaka an'izay farany. Misy ny volonté. Ary io ohatra ny omby ao anaty vala tsy indray mifoha fa misy ny mifoha amin'ny 9 maraina, misy ny mifoha amin'ny 12, misy ny mifoha amin'ny 9 hariva.